Tato atsika matetika mandre ranona maty, ranona ndoson'ny fahafatesana. Zany hoe tato ato indrindra teto Mahajanga zany, teto Majunga, ny fanesesy zany ny fahafatesana teto. Maheno an'izany atsika indraindray matahotra, taitra amin'izany fahafatesana izany. Nefa raha tena piny Islamo ny olona anankiray dia tsy tokony mampatahotra azy ny fahafatesana fa omaniny mialohan'ny fahatongavana. Satria ny fahafatesana tenenin'ireo manam-pahaizana al-maut haqiqatun muttafaqun alayhi. Ny fahafatesana dia zavatra marina tsy maintsy mitranga izay mifanaran'ny olona rehetra. Ary ny olona rehetra resy lahatra fa tsy maintsy tonga izany. Wal maut ka'sun kullu nasu sharibu. Ary ny fahafatesana dia toy ny vera misy rano ka ny rehetrarehetra dia tsy maintsy misotro amin'izany vera izany. Io fahafatesana io tenenindreo manam-pahaizana dia efa namakivaky atsika izy io ka naka ny olona teo akaikintsika. Ary mbola ho isy fotoana io fahafatesana io mamakivaky ny olona eo akaikintsika ka makatsika izy amin'izay fotoana zay. Zay nahatonga ny Omar ibn Khattab radiyallahu anhu miteny izy hoe isan'ny maraina itsika maheno foana hoe maty ranona dia ny anaran'olona no voatonona eo. Maty ranona anaran'olona no voatonona eo. Fa mbola ho avy ny fotoana tenen'ny Omar ibn Khattab radiyallahu anhu hoe olona hiteny maty ranona dia ny anaranao no voatonona eo. Mbola ho avy zany fotoana izany. Ka ny fahavian'ny fahafatesana eo amin'ny tsirairay tsy mitovy, fa zavatra ekena kosa dia tsy maintsy mandalo an'izany ny olombelona rehetra. Ary Allah subhanahu wa ta'ala efa niteny amin'ny andiny masina mazava tsara manao hoe kullu nafsin dha'iqatul maut. Ny fanahy rehetra, ny zava-mananaina rehetra dia tsy maintsy manandrana an'izany fahafatesana zany. Ka tsy misy alana io fa tsy maintsy mandeha tsika rehefa tonga ny fotoana zay andalovantsika amin'io fahafatesana io. Ary io fahafatesana io ihany koa tenenin'ireo manam-pahaizana dia na vonina anao na tsy vonina anao dia tsy maintsy ho avy izy. Amin'ny fotoana zay ahatongavany teneniny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe idha jaa ajaluhum fala yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun. Rehefa tonga ny fahafatesana io, izy io dia tsy mialoha lalana adiny ray na tsy tara adiny ray. Fa amin'ny ora zay niteneniny Allah tsy maintsy ino no anatanterany anjely ny fahafatesana ny maka ny fananao. Ary io fahafatesana io ihany koa dia tenenindreo manam-pahaizana hoe bien aller simple fa pare ao, miandry fotsiny ny fotoana zay andalovanao. Na vonina anao na tsy vonina anao dia tonga anjely ny fahafatesana mitondra ny be aller simple anao, tsy maintsy mandeha anao tsisy retour-tsona amin'izay fotoana zay. Ka ny fahafatesana dia omanina fa tsy atahorana raha tena piny Islamo, atsika piny Islamo. Rehefa apetraka ao amin'ny fasana ny mpanompo anankiray na ny olombelona anankiray rehefa maty, dia enony dia kiravin'ireo mpandevina miala azy. Zany hoe atsika rehefa avy mandevina, enon'ilay maty nalevontsika ao ny dia kirarontsika miala aminazy. Rehefa lasa lavilavitra ny mpandevina, tonga ny anjely anankiroa, monikana ho anankely. Izy ireo dia mampipetraka atsika zay maty ao am-pasana, dia manontany izy fanontaniana anankitelo. Man rabbuka, iza ny tomponao, wa ma dinuka, inona ny finoanao, ary iza ny mpaminaninao. Fanontaniana telo izay efa haintsika hatramintsika mbola velona fa io ny fanontaniana izay idirantsika ao am-pasana. Raha ohatra ka le valim-panontaniana anankitelo ireo tsy niainanao teto ambony tany, tsy vita amin'ny vavanao mamaly azy ao am-pasana. Raha ohatra ka teto ambony tany ianao manompo zanahary, nefa rehefa misy problème anao mandeha mitady pomasy. Teto ambony tany ianao manompo zanahary, misy problème kely mitady olona hanamboatra vintana, tsy haiko anao ino. Rehefa tonga ny andro farany ho anontanianao, tsy hainao valiny hoe zanahary matompoka sa iza. Ohatran'izany koa inona ny finoanao?
Anao teto ambony tany rehefa tonga Eidil Fitr anao manakalaza ny Eidil Fitr. Tonga Eidil Adha mankalaza Eidil Adha. Tonga ny bonne année mankalaza bonne année. Tonga lundi de Pâques mankalaza lundi de Pâques. Avy am'izay fanontaniana ao am-pasina inona ny finoanao tsy hainao omaly azy. Satria tsy niainanao teto ambony tany zany valim-panontaniana zany. Ohatran'izay ihany koa izy ny mpaminaninao. Raha teto ambony tany anao tsy naina dia anarany azy. Tsy mahainao na dia sunna anankiray zay nampianariny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Tsy hainao na inona momba ny mpaminany teto ambony tany. Amin'ny fomba ahoana ahafantaranao valim-panontaniana hoe Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no mpaminaniko amin'ny andro farany. Ka noho izany io fotoana io tsy maintsy ho avy na ho ela na ho aingana. Atsika jiaby io après 50 ans fa tsy seto tsony. Farany maro atsika jiaby 50 ans fa tsy seto. Ka na ho ela na ho aingana ho tonga zany fahafatesana zany ka mila homanina ary le valim-panontaniana anankitelo io tsy maintsy homanina ary iainana eto ambony tany mba ahafahantsika mamaly an'izany amin'ny andro farany. Mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mba ho maivana ny fandalovany fahafatesana eo amintsika. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.